maraka toko 4:5 ka hatramin'ny 2:1 no vakintsika anio. Maraka toko 4:5 ka hatramin'ny 2:1 vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo zany. Ary andro zay ihany, rehefa hariva ny andro, de hoy izy taminy, andeha isika hita hoe nipita. Ary rehefa nampidiny ny mpianany vahoaka, de nentiny tamin'ny sambokely io tamin'izao ihany Jesosy. Ary nisy sambokely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafiodrivotra mahery, ary nianjerazerany alony rano ny sambokely kanila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambokely tambonin'ny ondana. Ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe, mpampianatro, tsy mampaninona anao va zao ahafatesanay zao? Ary ny fo izy, de ny teny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe, mangina mitsahara. Ary de nitsahatra ny rivotra ka toy ny tsara ny andro. Ary hoy izy taminy, nahoana no sarotahotra ianareo? Tsy mbola manampinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe, iza moa ty? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Inavy ny fahamarinana hifampahirezantsika avy amin'ny tenin'ny Tompo zay nivakitsika androany ry havana. Fahamarinana voalohany de zao, mankatoam-pahatsorana ny tenin'i Jesosy ny mpianatra. Mankatoam-pahatsorana ny tenin'i Jesosy ny mpianatra. Nahoansika no miteny zany? Fantatsika ny andininy voalohany hoe, rehefa hariva ny andro, de hoy izy taminy, andeha isika hita hoe ny ampita. Hariva ny andro, hiampita ny ranomasin'ny Galilia nefa ry zareo. Efa nampidina ny olona, ny andro ny hariva. De zao anefa, tena tsy nisalasala ny mpianatra. Ty Jesosy moa nilaza hoe, andeha isika, tsy hoe mandehany ianareo, fa hoe andeha isika. Ko satria hiaraka aminy Jesosy, nankatoa izy, de nandeha izy, netiny tamin'ny sambokely Jesosy, de lasa izy nanatanteraka ny fanirian'i Kristy. Zany ary natao hoe mpianatra, mankatoa ampahatsorana ny tenin'i Jesosy izy. Isika kristianina, de natao hoe mpianatra Kristy. Ary ny kristianina noho izany, de tokony hankatoa ampahatsorana rehefa hoe izay no tenin'i Jesosy. Ary zany mahatonga antsika hamaky mandrakariva ny soratra masina, ahitantsika ny amin'ny hoe, raha amin'ny toe-javatra tahaka an'izao moa no misy antsika, dia inona no tenin'i Jesosy mikasika izany, mba hankatoavintsika. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ary efa verimberitsika mandrakarivany hoe ny mahampianatra kristiantsika dia ny fankatoavantsika ny teniny. Raha tia ianareo izy, de hitandrina ny teniko. Na misy aza zavatra zay sarotra aminao ny manatanteraka azy, kanefa izay ny tenin'ny Kristy, dia mankatoa ny tenin'ny Kristy no anjaranao. Mety hitranga ny toe-javatra tahaka izao, tovavy ianao, ary olona manambady ny miaraka aminao. Mety hitranga ho iaho ny zavatra tahaka izany, vadin'olona ny miaraka aminao. Fantatrao anefa ny fitiavan'i Jesosy ianao ny hoe efa maty ny soloelokaty ambony hazo fijaliana Jesosy. Ary tsy azonao atao intsony
ny hiaraka amin'io lehilahy vadin'olona iarahanao io, na lehilahy tsy vadinao nefa mijangajanga aminao io anefa ny oekinanao. Dia hoy ny tompo hoe zao ny teniko aminao, manaraha ahy, aza miaina intsony amin'ny fijangajangana. Dia hoy ny eritreritrao mety hitranga aminao zany, ho mantony ngamba ny eritreritrao, ka iza ary no amelona, za olona tahaka an'izao, za olona tsy miasa, iza no amelona. Rehefa heninao ny tenin'i Jesosy izay milaza aminao fa ny fijangajangana dia fahotana ary tsy eken'i Jesosy, ka milaza aminao ny tompo hoe mandosira ny fijangajangana, ka tena mankatoy zany tenin'i Jesosy zany ianao, tsy hiaraka amin'ny intsony, mety handalo zava-tsarotra tokoa ianao. Kanefa zao rehefa tena mpianatra Kristy ianao dia ny mankatoy ny tenin'ny Kristy no anjaranao, ny mankatoy azy no anjaranao. Na inona ataon'ny olona eo amin'ny fiarahamonina, ka hitanao fa tsy akasitrahan'i Jesosy zany. Zao ny tena mpianatra Kristy dia zao hoe teninao Jesosy no arahako. Na inona na tonga ny Paoly sahany teny hoe voninao tsy ny hafatotra ihany fa nahafaty an'i Jerosalema koa aza mba ho voninahary izay anaran'i Jesosy, satria ny hitantsika eto mankatoy ampahatsorana ny tenin'i Jesosy ny mpianatra. Fahamarena faharoa, mety andalovana tafio-drivotra ny fankatoavana ny tenin'i Jesosy. Mety andalovana tafio-katoavana ny tenin'i Jesosy. Efa hitantsika fa Jesosy no laza tamin'ny mpianatra hoe andeha isika hoe nipita ny ranomasina. Kanefa na dia hariva aza ny andro, mbola lavidavitra ihany ny nipita, dia misy tafio-drivotra nampanonja ny ranomasina. Fanontaniana mipetraka dia izao, fantatry Jesosy ve fa hisy io tafio-drivotra io sa tsy? Raha ny fahafantarantsika an'i Jesosy, fantany ve fa hisy io tafio-drivotra io? Mazava loatra ry havana, fa satria mahalala ny ho avy rehetra ny tompo, dia fantany fa hisy io tafio-drivotra io, efa fantany mialoha fa hisy io. Kanefa dia ho ihany izy tamin'ny mpianatra hoe andeha isika hoe nipita. Ianao manaraka ny tenin'ny tompo ve? Ianao mankatoy ny tenin'ny tompo ve? Dia mandalo zavatra manahirana ve ianao? Everinao ve fa tsy efa fantatry Jesosy mialoha io zavatra hitranga eo aminao io? Ny mandrakizay aza anie fantany, ny mandrakizay aza fantany. Ary ny fahitantsika izany fahamarinana izany dia manome antsika toky ny amin'ny ho avy. Mety andalovana tafio-drivotra tokoa ny fankatoavana ny tenin'i Jesosy. Zao nefa ny zavatra mahafaly hitantsika tamin'izay niseho teto. Tsy aiza Jesosy fa matory ao misamboaravoara. Tsy aiza Jesosy matory ao anaty sambokely ny mpianatra misamboaravoara izy. Ianao ve milaza fa tsy eo Jesosy? Ilaza ve isika fa hoe raha sendra tafio-drivotra ny fiainantsika dia miala tamintsika ve Jesosy? Nefa isika mankatoy ny teniny, reo mpianatra ireo anie. Reo mpianatra ireo anie ka nankatoy ny tenin'i Jesosy izy, na tonga azy ho tratry ny tafio-drivotra amin'ny takariva teny ambony ranomasina. Mankatoy ny tenin'i Jesosy ianao. Kanefa hitanao fa hoe misy tafio-drivotra mitranga aminao. Fantatry Jesosy anie zany, fantany zany, ary tsy aiza izy havako, tsy aiza ilay naniraka anao, tsy aiza ilay nanome ny teny akatoavinao, tsy aiza izy ao anaty sambokely ny fiainanao ihany izy. Na dia manonja aza izany sambokely zany, na dia manonja tao difotra aza, difotry ny anonjan-drano azy ilay sambokely, tsy aiza Jesosy, tsy aiza izy. Ao amin'ny sambokely mpiainanao izy, raha ny fankatoavana ny teniny na tonga zany tafio-drivotra ny tranga teo aminao zany. Fa nandray manko ary anjarantsika ny mamantatra zany, ny tafio-drivotra izay hitantsika eto efa fantatry Jesosy io, fa mety misy vokatry ny fahotana
ny zavatra mitranga eo amintsika ary zany nahatonga ny tompo efa hitantsika tamin'ny lasa hoe anaka voavelany eloko ao ka raha misy zavatra mampisamboaravoara ny fiainanao fiainantsika eo amin'ny fanarahana ny tompo ny fanontaniana mipetraka tsotra dia izao noho ny fankatoavako ny tenin'ny tompo ve nahatonga izao tafio-drivotra izao sa misy fahotana vitako tany hoany ka tokony hibebahako fa izay ihany izay ny vahaolana hitantsika amin'ny soratra masina fa izay tia nampahirezana antsika dia izao raha manaraka ny tenin'i Jesosy azy ianao mety misy tafio-drivotra mitranga eo amin'ny fiainanao nefa matokia fa tsy aiza Jesosy ao anatin'io sambokelinao misamboaravoara ambony ranomasina io izy. Fahamarena fahatelo vavaka ny vahaolana ny mpianatra vavaka ny vahaolana ny mpianatra inona moa ny vavaka namohany Jesosy izy teniny hoe tsy mampaninona anao ve zao ahafatesana izao tahaka manontany teny izy hoe ny fankatoavana ny teninao anie Jesosy nahatonga anay andeha amin'ity sambokely ty epita ranomasina kanefa ho faty zay dia tsy mampaninona anao ve zao to tahaka ny fanomezantsiny an'i Jesosy ihany ny tenin'ny mpianatra kanefa Jesosy ve mahalala ny eo amponin'ny mpianatra izy mahafantatra ny eo amponin'ny mpianatra izy ry havana vavaka ve tsy heverin'ny olona ny amin'ity vavaka ity ry havana ny zavatra maivana amin'ny olona ny amin'ity hoe vavaka ity dia ilay olona angatahany hihetsika na hanome vahaolana betsaka ny olona no milaza hoe vavaka ve dia avita azy betsaka ny olona no mieritreritra satria tsy fantany Jesosy tsy fantany Jesosy ianao zao raha ohatra ka ny général taritafika no manana portable azonao iresahana mivantana atratry ny ady mafy ianao dia mandefa telefona any amin'ny général ianao mon général izao no mitranga ty tahaka an'izao sy tahaka an'izao ary fantatra ao fa général io efa nanome toky ianao hoe raha vao misy mitranga tahaka an'izao aza misalasala ianao antsoy aho milaza aminao aho fa io général io raha miantso azy ianao tsy salasala akory izy raha vao reny fotsiny ny feonao ihany zay miantso zay efa nanome toky azy aho enao ihany izy dia anome baiko ny eo ambany fahefany akaiza hamonjy anao fantatrao ve Jesosy tompo fantatsika ve io Jesosy no foaziny mpianatra io fantatsika izy io ny olona milaza hoe vavaka ve dia avita azy satria tsy mahalala ny Jesosy le olona tsy mahafantatra ny Jesosy tompo le olona Paul sy Silasy ao an-trano maizina amin'ny sasakalina ny vavaka sy ny hira fiderana izy inona ny tranga nedina ny tomboka ny ozongozona ny trano maizina ny vany fatorana rehetra herim-bavaka ve maro be no azo anaporofona fa ny olona mivavaka dia mahery lavitra noho ny olona ao ambadiky ny tafika anankiray satria lay mpanjaka no hanome baiko ny miaramilany handevona ny fahavalon'ny olona vavaka ary ny vahaolany vavaka ny vahaolany na inona zavatra mitranga aza maivanina ny vavaka ary ny mpianatra nanatona an' Jesosy namoa an' Jesosy maty zahay amin'ny toerana hafatra vonjeo fa maty zahay ry havana dia ampirisika antsika rehetra ny amin'ity vavaka ity indrindra vavaka ho an'ny firenena fa ny olona ny manamaivana ny vavaka fa ianao zay mahafantatra an' Jesosy fantatrao lay ny laza hoe raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko zany ary indrindra raha fantatrao Jehova tompo la efa nanao siny tamin'ny ranony zanany ny teny fikasana hoe raha ny olony zay nantsona amin'ny anarako no avy anatina ivavaka ho sitranitro ny taniny izy angeny ny teny zany
iza ny nanome zany toko zany na misamboaravoara tahaky ninona aza ny onjany ranony rivotra politika zay mitsanga eto amin'izao tontolo zao na mitranga koa eo amin'ny firenena. Ilay Andriamanitra tanana hoe anasitrana ny taniny aho no aoka inonao ary noko antsointsika fa tsy mivadika amin'izany teny fikasana zany Andriamanitra. Saingy izao hoe mila olona mino izy hankatony teny zay ambarany, mila olona matoky azy amin'ny heriny rehetra izy fa tsy hoe vavaka miambamba. Zany manko ny sasany eny kanefa mo satria efa nanome teny fikasana Andriamanitra vahaolana tompoko ny teny fikasana. Ny fahamarena zay hitantsika farany eto dia zao: nentin'i Jesosy hanehoana ny fahefany ny zava-misy. Nentin'i Jesosy hanehoana ny fahefany ny zava-misy. Fa inona no nitranga? Efa nambarantsika tery aloha hoe angatsy fantatra Jesosy fa isy io. Ary ny mpandinika soratra masina sasany rehefa mijery ny toy io tantara io dia milaza hoe io tafio-drivotra io dia tafio-drivotra nalefa ny devoly anasakanana ny dian'ny tompo eny ampita, hanaovana zay tsy ahatanteraka ny dia ho eny ampita satria misy anton-javatra any maton'ny tompona hoe ndao tsika ho eny ampita, misy tanjona any ho hitantsika manaraka lehilahy ovahana eny ampita ny ranomasina. Io tafio-drivotra mitranga io nekeny Jesosy hitranga io hanehony ny heriny. Ny mpandinika soratra masina dia maro no milaza fa ny demonia no nahatonga ny misamboaravoara io mba hisakanana ny fahatanterahany teny fikasan'i Jesosy. Kanefa izao fantatry Jesosy zany zavatra zany, fantany zany navela nitranga naneka manam-pahefana anao zavatra maro e. Fantatsika moa ny zavatra nataony tamin'ny Joba. Raha jerenao ny tantaran'i Joba, betsaka ny zavatra nataony tamin'ny Joba, ny fampijaliana maro nataony tamin'ny Joba. Nekin'Andriamanitra hitranga zany, navelin'Andriamanitra iseho zany. Fa izao ny voalaza ny 10:10 amin'ny Joba 1. Raha niteny tamin'Andriamanitra Satana, tsy ianao va no manao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony, manodidina ny ananany rehetra, no dahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny ombe manondriny, fa aindrira onge ny tananao ka tenyreo zay ananany rehetra raha tsy andahanao eo imasonao azy izy. Dia ho Jehovah tamin'ny Satana, indreo tananao zay ananany rehetra fa ny tenany ihany no aza aninjiranao ny tananao. Dia nivoaka Satana niala teo anatrehan'i Jehovah, ary tamin'ny indray andro dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranony zokiny lahy matoa ny zanany lahy sy ny zanany vavy, ary nisy iraka tonga tany amin'ny Joba nanao hoe niondro ny asa, ny biriky vavy nandrasana teo anilany, dia namely azy tampoka ny sabeanina ka namabo azy, ary ny ankizy lahy dia nasiny tamin'ny lela-tsabatra, ary izaho dia izaho rery ihany no afanandositra ilaza aminao. Raha mbola niteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe nisy afin'Andriamanitra latsaka avy tany an-danitra ary nandoro ny ondry amanosy sy ny ankizy lahy nandevina azy, ary izaho dia izaho rery ihany no afanandositra ilaza aminao. Afo latsaka avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ve? Satana neny nanao an'izany? Tafio-drivotra ve? Satana neny nanao zany? Saingy izao ny zavatra hitantsika nentin'ny tompo naneho ny heriny zany ka ny tafio-drivotra teny amin'ny ranomasiny Genesareta no nentin'ny tompo nanehoana tamin'ny mpianatra fa hanana ny fahefana ny zavatra rehetra. No teneny angina ny tafio-drivotra, mangina mitsahara teny ray-mbava gaga zareo tsahatra ny tafio-drivotra. Fa iza moa ty nanarivotra sy ny rano aza ane manaiky azy? Dia ho Jesosy taminy hoe nahoana anganareo ny saritahotra? Tsy mbola manam-pinoana ve nareo? Tsy mbola fantatrareo ihany ve ny heriko? Ry havana, mbola va teo ampendohan'ny asa nanehoan'ny tompony fahefany sika amin'izao fotoan'izao.
fa mbola ho hitantsika any amin'ny manaraka ny amin'ny hoe na ny maty aza ny natsangany ary zao ny mahafaly io Jesosy io dia ambarany soratra masina hoe tsy miova malisy anio ary mandrakizay ny heriny sy ny fahefany tsy miova zany, azo antoko zany, azo itokina amin'ny lafiny rehetra zany. Ka nahoana no ianahana isika, nahoana no ianahana raha misy zava-manahirana no everitsika fa voafetra tahaka ny fahalalantsika va sain'ny tompo sy ny fahefan'ny tompo sy a tompo, tsy voafetra ny fahalalàn'olombelona, fahalalàn'ny Kristy, ny herin'ny Kristy, ary manana ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ty-antany io Jesosy io, lay Jesosy nampitsahatra ny tafio-drivotra io any ry kristianina malalo io no Jesosy zay arahintsika. Nahoana no mitady vonjy any amin'ny hafa isika, nahoana no andehany amin'ny razana, nahoana no andehany amin'ny mpanandro, any amin'ny piskidy, any amin'ny taolambalo, nahoana no andehany? Zany ve ny tenin'i Jesosy mandehana makany? Tsia tena fandavana ny tenin'i Jesosy mihitsy ny fitadiavana famonjena ivelany vavaka aminy. Hitatsika ny marina eto, anjarany tsirairay avy no mandiny tena, ary anjaratsika ny miverina ho amin'ny fitiavana voalohany amin'ny finoana ny Kristy Jesosy, dia izy rely ihany lay hany mitondra famonjena, lay hany mpamonjy. Ka na inona ampianarin'olona anao hitady famonjena any amin'ny zavatra hafa, miangavy anao ao aza miaino zay manohitra ny tenin'i Jesosy, na izy na sanatria. Misy manolokevitra ohatran'izany hono hoe izao aretinao zao dia tsy ho afaka io raha tsy miray amin'ny lehilahy ianao. Misy aza hono manolohevitra tahaka izany, zany hoe manohitra tsotro zao ny tenin'i Jesosy hoe aza mijangajanga, aza manaraka ny teny manohitra ny tenin'i Jesosy fa tsy vahaolana ho antsika izany, fa na inona kosa olana mitranga tsarovy, fa raha miaraka amin'ny Jesosy ianao, raha navela ny tranga eo amin'ny fiainanao zany olana izany, dia tsy afaka fa zava-misy hoentiny mampiseho aminao fa manana ny hery rehetra ny an-danitra sy ty-antany izy, ampitsahatra io tafio-drivotra zava-misy mandalo amin'ny fiainanao io. Ary izany ry havana ny tena fifahintsika engany samy ahery sika eo ampieritrretana ny tenin'i Jesosy hoe mangina mitsara teny tombo tsara ny andro ho an'Andriamanitra ny voninahitra ivavatsika. Tompo misaotranao zahay noho ny famindramponao sy ny fitiavanao, raha na afaka nandre zany teninao zany zay afaka namaky ny tantara marina na nehoninao ny fahefanao mpamonjy io, mifona aminao noho ny tsy finoany zahay, noho ny fisalasalany zahay, mifona aminao ampitoery tompo amponay manomboka hatramin'izao ny finoana fa ny miaraka aminao na misy tafio-drivotra azy ianao ny mampitsahatra zany, amin'ny anaranao Jesosy tomponay no anarina izany, amen.